Vatsy mpitahiana ho anao, vatsy mpitahiana ho antsika indray ry havana amin'ity andro androany ity dia arak'izay hitantsika any amin'ny jauna 20 ka ny andininy 12 ka hatramin'ny 13 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Raha tonga ny fanahy ny famarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa zay reny dia holazainy avokoa, ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Ivavaka tsika. Marina fa raha nandao an'izao tontolo izao ianao Jesosy dia tsy namela anay ho kamboty, tsy namela anay ho very tetỳ amin'izao tontolo izao ka tsy anana ny lalana izay iveranay, fa nametraka ny fanamasiny ianao ilay niteneninao hoe raha lasa dia apetrako aminareo ny mpananatra. Zany fanamasina izany no mitaridalana anay, zany fanamasina famarinana zany no mampafantatra anay ny marina, zany fanamasina zany no manome fahendrena anay, ary indrindraindrindra zany fanamasina zany no mitandrina anay mba handehananay amin'ny lalam-pamonjena zay voasoritra ao. Aza manaisotra amin'ny fanahinao ato anatinay amin'ity androandroany ity izay rehetra mieno an'izao sy mandray izao teninao zao dia vatsy mpitahiana zao, dia tariny fananao masina izy, harovy izy na amin'ny akaviana amin'ny akavanana, ka dia mba holoa lalany sy hovody lalany ianao, ary dia homba azy amin'izay ataony rehetrarehetra mba ho feny fitahiana izy ka ho amarinanao ny teninao hoe ataoko samihafa amin'ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no ametrahanay sy irinay izany vavaka izany. Amen.